Mpanendaka sy mpanao sito mahery sivy no nosamboro ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy-pirenena omaly. Tembeoririka sy Antanimena no samboran'ny polisy ireto mpanao sinto mahery sy mpanendaka ary mpanao aripôsy ireto misy tamin'ireo polisy nanao fanamiana sivily ka nanampy tamin'ny fahatratrarana ireo jiolay ireo ho ny commissaire central misaina lamindray sy Ivrasata. Voasambotry ny polisy-pirenena miandraikitra ny filaminana eto Antananarivo renivohitra ny jiolahy miisa sivy teny Beoririka sy teny Antanimena. Azo niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny fitaovana fampiasan'izy ireo amin'ny asa ratsiny, anisan'izany ny matraky, ny antsikely fandidin'ireo jiolahy poketra na kitapo, eo ihany koa ny vovotsakay fampiasa rehefa manendaka izy ireo. Nahatrarana ody gasy fanalahidy famoahana moto ihany koa teny mireto jiolahy ireto. 17 taona hatramin'ny 20 taona ny salatona ny reto mpanendaka sy mpanao sinto mahery ireto hoy ny polisy-pirenena. Misy amin'izy ireo no mpamirtsazy satria efa nisy nigedra teny Tsiafasy Antanimora no izao voasambotra izao indray. Vahoaka roa eto sy iray tapitrisa no sahan'ny polisy-pirenena atao anatin'ny komina Antananarivo renivohitra ka mahasarotra ny asa indraindray hoy ny commissaire central. Ny fahatelo izay nahitana vokatra ihany koa tanatin'izay fotoana izay dia ny fiadina amin'ny asan-jiolahy na ny mpampiadina izany na ny endaka imasom-bahoaka izany na ny sito mahery na ny aripôsy. Raha ny vokatra azo fotsiny na ny omaly zao no resahana izay nirasa tamin'ny zira zany efa nisy sivy. Ny izay hitantsika antonona moa zany ireo fitaovana ampiasain'izy ireo satria misy tamin'izy ireo izay tsy nomena vahana akory, tsy nomena fotoana ahafahan'izy ireo manendaka satria izay ny zavatra lehibe tsy maintsy misy ihany koa dia ny hoe fiarahana miasa amin'ny vahoaka. Raha tsy misy ny fanomezam-baovao ara-potoana avy amin'ireny vahoaka, avy aminareo, dia matetika mitranga foana ilay zavatra vao tonga polisy-pirenena. Anambara ny commissaire central fa tsy tokony salasala anantona ireo komisaria amin'ny boriboritany ny vahoaka raha toka misy ny olana. Miezaka mametraka rafi-pandaminana vaovao ny polisy-pirenena eto an-drenivohitra mba hamerenana ny fitokisan'ny olona hoy ny commissaire central. Ohatra amin'izany ny fanagadrana polisy mandika lalàna ary tsy manaja ihany koa ny fitsipepezan'ny polisy-pirenena.